fa taorin'ny lalao dia toy ny mahazatra dia misy hatrany resadresaka ifanaovana amin'ireo kapiteny mpanazatra ho an'ny LGK Plus dia idino mpilalao sy Bob mpanazatra no iresadresaka amintsika ny fahitany ny iny lalao miverina tany Guinée Équatoriale iny fa ho andro zareo Deportivo Unidad kosa dia navesatra tamin'izy ireo ny faharesena tetsy Mahamasina ka izay anisan'ny antony tsy nahatafavoaka azy ireo ndeha raha tsika ary izay resadresaka izay mbola ny namana zakino hatrany. Le olana aloha tena hitako eo le avesatry le terrain eo koa le hafanana ty tena mamay be de izay zany tena hitako na reraka ny zalahy deuxième mi-temps. Kaizer Chiefs no iona manaraka fanomanana an'izay. Fanomanana zay aloha tena enjana fa tsy maintsy hiezaka tsika zany nidonatsika amin'ny Kaizer Chiefs amin'ny match manaraka. Mba hafanina lehibe ao alo tapaka tamidina faharoa ny LGK Plus. Mafy ny zavatra anatrena taty fa tsy maintsy miatra ny fitiavana ny Madagasikara zany. Inona ny tena hoe mafy tao anatin'le lalao? Misy joueur blessé anatina mpandana masy nefa nanana placement zay dia tsy maintsy miatra zika farany mitazona isa rosiray. Mety anahoana fisionana amin'ny Kaizer Chiefs ndray? Tsy maintsy mila manao mafy le toe zany. Le problème c'est qu'on n'a pas préparé bien parce que le premier match on a envoyé difficilement c'est le football. Voalohany indrindra angamba aloha dia faly miarahaba ny ekipa LGK Plus nandresy anisa ny Deportivo Unidad. Andalao aloha dia niady tokoa ary hita fa tena niezaka tokoa ny ekipa atsika ary zareo tokotany koa nefa tsy hamaka an'izany fa nanao farany zay heriny nefa sika mitahin'Andriamanitra sika dia tafakatra dia arabaina ny LGK Plus hiakatra amin'ny ambonimbony manaraka.